momba n'inona ny soratany miditra mivotoatiny amin'izay tsika zao inona ny zavatra ny soratany Paoly dia raha nanaraka tany amin'ny Facebook nareo dia ny filazantsara io le resantsika teo hoe manomboka mandrafitra ny filazantsara ny systématiquement amin'izay izy hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe filazantsara dia hianatra ny atao hoe filazantsara tsika vita io dia mandeha kelikely tsika dia makaina sahady rehefa avy eo inona ny atao hoe filazantsara avaiza aloha io filazantsara io raha ny filazan'ny Paoly azy ny andininy voalohany izy dia miteny hoe avy amin'Andriamanitra io filazantsara Paoly apôstôlin Jesosy Kristy voantso ho apôstôly ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra ny filazantsara zany dia avy any amin'Andriamanitra satria an'Andriamanitra io filazantsara io faharoa dia io filazantsara io izy dia efa nampanantenaina nampanantenain'ny mpaminany zany hoe efa voaresaka tany amin'ny testamenta taloha ray manontolo io filazantsara izay resahan'ny Paoly io fa tsy zavatra vaovao io akory fa efa nampanantenain'ny mpaminany tany amin'ny testamenta taloha inona ny fototra quel est l'objet de l'évangile na izy raha ny marimarina kokoa izy ny atao hoe filazantsara raha ny marina dia zao hoe Jesosy rery ihany no filazantsara soa ny andininy voalohany fahatelo sy fahaefatra izy milaza hoe Jesosy Kristy Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra satria zao nilazany azy ny amin'ny zanany filazantsara ozy izy ny amin'ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranak'i Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fanahy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty araka ny nofo zany hoe amin'ny maha-olombelona an'izy io dia manana razana izy dia Davida zay ny amin'ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranak'i Davida araka ny nofo olombelona zany io Jesosy Kristy io satria taranaky Davida fa io Jesosy Kristy io koa dia ozy izy hoe ary naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fanahy tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty zany hoe araka ny fanahy amin'ny maha-Andriamanitra azy indray dia natsangana tamin'ny maty io Jesosy Kristy io zay le maha-Andriamanitra azy raha ataontsika ny safe zany ny filazantsara dia miresaka ny Jesosy Kristy izay olombelona zato isan-jato mety nona izy vizana izy matory izy mitomany izy ohatry ny olombelona rehetrarehetra fa Andriamanitra zato isan-jato ihany koa zay le filazantsara zay ny amin'ny zanany olombelona taranak'i Davida fa Andriamanitra naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty inona ny votoatiny quel est le contenu de l'évangile inona ny votoatiny filazantsara ny andininy fahafito amby folo izy miresaka azy ny fahamarinan'Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra ny tena resahany ao ny amin'ny filazantsara satria ny andininy fahina amby folo izy manome définition fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjeny izay rehetra mino zany io ny filazantsara zany dia herin'Andriamanitra mahavonjy izay rehetra mino fa amin'izany ozy izy no anehoana ny fahamarinan'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka voasoratra hoe ny marina dia velon'ny finoana ny andininy fahafito amby folo izy dia miteny hoe raisina amin'ny finoana ihany avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana ozy izy midema hoe finoana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany no hidirana ao anatin'io filazantsara io raisina amin'ny finoana io fahamarinan'Andriamanitra io ary ny tapany faharoa izy dia miteny hoe filazantsara io dia natao an'ny olona rehetra tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany jiosy aloha dia ny jentilisa koa io mantsy le tadidinareo le adiny zalahy jiosy milaza hoe zay ny vahoaka an'Andriamanitra dia manilika ny jentilisa indray manao hoe zay zao no izy fa tsy nareo tsony dia manilika ny jiosy fa i Paoly milaza hoe ho an'ny rehetra io jiosy sy jentilisa ao anaty baiboly tompoko rehefa miteny hoe rehetra ny baiboly dia jiosy sy jentilisa foana zay no tiany lazainy ohatra ny andininy fahefatra amby folo ozy izy hoe ho an'ny kolotsaina rehetra io na grika
civilisé zay nieritreretana zany hoe grika civilisé satria avany ny filôzofia de reny ny civilisé fa ny baribarianina ozy izy amin'ny baibolitsika de olona tsy civilisé satria na ny fiteniny ary a mahatonga hoe baribary de tsy hain'ny romanina zany ny fiteniny de rehefa mihaino anazy izy de ohatra zao fotsiny fitenin'le baribarianina reo a de zay natonga anazy hoe baribary zay ny fadehandreo ka ny kolotsaina rehetra zany na ny olona civilisé na ny olona tsy civilisé a de natao an'ireo ny filazantsara zay ny dikany hoe rehetra natao an'ireo ny andininy tapafaharoa de ny fahaizana na manam-pahaizana izy na savant na vendrana de natao azy koa ny filazantsara ao vakio kely andininy faefatra ambin'ny folo azafady toko voalohany antsika zao ananina ny grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa ao zay firenena hafa rehetra ny ilazany azy fa amin'ny teny frantsay izy a baribary no ilazany azy endry sy ny tsy endry fa ny tena hevitra io de le hoe manam-pahaizana sy vendrana de reny rehetrarehetra reny a manana trosampoly satria mila filazantsara daholo redy zay le hoe ho an'ny rehetra zay le hoe Andriamanitra tiany olona rehetra ho vonjena tsy le rehetra 100% fa le karazany rehetra andininy fahatelo amby folo ny fivavahana rehetra koa rehefa miteny izy hoe jios gentlis de ty le jios ilay mino an'Andriamanitra fa ty le gentlis mpanompo sampy païen zany hoe na inona fivavahan'ny olona de mila filazantsara daholo ny olona rehetrarehetra na inona fahaizan'ny olona de mila filazantsara daholo izy ary na inona kolotsain'ny olona de mila filazantsara daholo izy zany io filazantsara io fa tsy ho an'ny gasy ihany akory ny filazantsara fa ho an'ny rehetra ny andininy fahaenina amby folo io izy de miteny hoe firenena rehetra indray jiosiny gentilisa indray ny ilazany azy eto de eto le gentilisa païen zany lazaiko anareo hoe rehefa manao an'ity ny mpampianatra de tsy mamaky an'le baiboly anankiray le famakinareo iny fotsiny fa mamaky an'le fanitsiana fahenina mamaky dième mamaky ny teny frantsay arak'izay tratra de mamaky ny teny grika de any ahitanao hoe raha miteny ary izy hoe jios gentlis eto sy eto de samy hafa ty jios gentlis mpanompo sampy a fa ty jios grika zany hoe firenena hafa akoatran'ny jiosy zany a ny fomba famakina baiboly ny lazaintsika any amin'ny votoatin'ny filazantsara zany de tsotra ny fahamarinan'Andriamanitra io de hery mamonjy tsy ianao tsony mila miezaka mahavovonjy anao fa le filazantsara no mamonjy anao herin'Andriamanitra famonjena zay rehetra mino io ary raisina amin'ny finoana fotsiny ny andraisana anazy tsy ezaka itsony ary ho an'ny olona rehetra io a na inona kolotsaina na inona fahaizana na inona fivavahana na inona fiaviany a dia mila filazantsara daholo ny olona rehetra ndao arafitrytsika amin'izay ara ny bokin'ny zay ny fampidirana zay mino fa efa tafiditra tsika zay a iza mpanoratra Paoly iza nanoratana ny kristianina tany Roma oviana nanoratana azy tamin'ny diany fahatelo zany hoe fa faraparan'ny zavatra efa nataony de mamitina an'ireny izy a mandrafitra ny systématiquement a ary inona ny votoatiny lazainy de ny filazantsara zay fahamarinan'Andriamanitra hery mahavonjy ny olona karazan'olona rehetra tsy akanavitra raha rafitsika izy de misy sion be de be zay fotsiny ny farany ohatr'izay ny fomba hitadiavako zavatra ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fito amby folo nataontsika teo de iny ny fampidirana antsona hoe introduction manomboka amin'ny andiny fahavalo amby folo izy ka hatrany amin'ny toko fahatelo andiny faharoapolo a de miresaka ny fahotana condamnation ny fanamelohana ny olombelona satria tsika olombelona mila mendrika elohana ary zay ny ilayntsika filazantsara satria tsika mendrika elohana ohatrany tsy tiako a satria tsika mendrika elohana de mila filazantsara tsika zany hoe ahoana ny tsy ahameloka atsika de ny tapany fahatelo manomboka amin'ny toko fahatelo andiny faharoapolo ka hatramin'ny toko fahadimy andiny faharaky amby folo a de miresaka ny justification fanamarinana ay tsika azo amarinina tsika le mpanota io azo amarinina de ireo tapany telo voalohany ireo nataontsika te efa vita reto isany ataontsika de bravo tsika sady
fa efatra tsy ho jerentsika androany satria mavesabesatra ho dia ny momba ny fanamasinana toko fa 5:12 ka hatramin'ny toko fa 7 7:30 fanamasinana sanctification dia ny aorinan'io lay mampiady ny jios sy ny jetilisa hoe iza no iza le vahoaka an'Andriamanitra dia ny élection io le tsy zakan'ny olona foana io fa io tsy maintsy atao io atao gasy maimbe rehefa mba elaela kely nareo manatrika dia ho ataontsika amin'izay io dia mivoaketo misy olona tezitra be voaketo makaka fa mamaky baiboly misy olona tonga dia tezitra robotra be mihitsy vao mamaky baiboly fa hoanakoatra zany e ka zay ara le voasoratra kely ny azo atao za mideran'Andriamanitra fa izy tezitra ny fifidianana toko fa 7 ka hatramin'ny toko fa 9 ray manontolo dia lay tiatsika farany amin'izay fampiarana an'izay rehetrarehetra zay tia fampiarana ny reto re olona dia reto tsy haitsika sy tsy tiatsika mamaky azy ary matezitra atsika mamaky azy dia tia ezahantsika tanterahana dia firitaona ianao zay nezaka nanatanteraka an'io fa tsy mety tanteraka ao ihany miareta fahoriana mahareta fivavahana ary mahareta amin'ny fisaorana na zany fotsiny ara dia tenenina foana za fa vao misy ny problème kristiana dia zao no azo anay tsy vita e dia ozy ny sasany hoe ka ny aly keleko io ara tsy mety vitako manatanteraka anazy za tsy hianatra n'izany romanina zany ny aly romanina toko faharoa raha tsy haiko hoe miovah ny fanafoanana ny saina dia aza manaraka fanao zao tontolo zao zany ka lazainy eo za tsy hamaky an'le voalohany mila miova ny fanavozana ny saintsika fa rehefa fantatrao ty dia milaza aminao fa tanteraka ao azy ty zany eny mahafilazantsara azy tsy ianao mila miezaka manao fa herin'Andriamanitra ho famonjena anao io ahafahanao manatanteraka an'ity dia mba teneno ihany reny olona reny hoe ay tongava ary mianatra mamaky baiboly rehefa zany ny fandehana dia ny famaranana amin'ny toko fa 5:14 ka hatramin'ny 19:12